ahoana marina io filoham-pirenena io mihitsy no mila ovaina. Miteraka resabe sy fanehoan-kevitra maro ankehitriny ny resaka hoe fiakara ny vidin'ny solika, ny mpandraharaha mandrangarangany azy, ny fanjakana izay tariny Rajoelina miezaka mampiseho amin'ny malagasy fa miasa inga filoham-pirenena ary tsy mandry andro tsy mandry alina fa mikaroka hevitra ary de manome toky fa ao anatin'ny fijerena ny fa efa mividin'ny vahoaka ny fampiakarana. Mikorontana izay mbahoaka teraka ny fanehoan-kevitra maro. Ny zavatra tsy tokony adininy rehetra nefa dia tsy vao io vidin-tsolika io no niakatra teto amintsika fa efa hitantsika teto izany vidina PPN niakatra izany ka nila zany inga filoham-pirenena fa anafatra 120 amahana azy. Koa maninona tsy manafatra 120 koa amin'io vidin-tsolika io? Ny tiana olazaina dia izao fa ndreborebena saim-bahoaka ary ady hevitra diso fipetraka ho an'ny vahoaka malagasy io resaka fiakarana na tsy ho an'ny vidin-tsolika io fa io filoham-pirenena io mihitsy no mila miova raha te hiala amin'izao fahoriana izao ny malagasy. Tsy faiza mitantana no misy eto ka na hiady hevitra lava eto aza ny vahoaka, mpitondra tsy manana vahaolana no tsy mahita vahaolana no mitondra ankehitriny. Raisitsika ohatra fotsiny io resaka jirama io. Io Rajoelina io mihitsy no laza fa tanjony ny ametraka ao lara-pahamehana ny famatsiana herinaratra eto Madagasikara. Midika io tenin'io fa efa nahafantatra ny olona ny jirama izy talohany natongavany teo amin'ny fitondrana. Averiny eto ity ampahany tenin'ity. Manontany tena hoe fa mbola misy fanjakana ve eto Madagasikara? Mbola misy fanjakana ve eto Madagasikara? Koa mametraka fanontaniana aminareo ary ankehitriny amin'ny trangan-javatra rehetra misy eto. Mahafa-po ve ny jirama? Mahafa-po ve ny jirama? Ampy ve ny sakafon'ny malagasy? Entsika tsara angamba ny fanazavana izay nataony teo izay. Fa aiza no nanaovan'ny Rajoelina izay nilaza fa tsy mahafa-po io orinasa io ankehitriny. Vao maika potika ary de samy fanilika ny rehetra. Ilay filoham-pirenena mihitsy no tsy mahay mitantana sy tsy manana vision fa mitondra fotsiny dia mitondra. Vokany potika tahaka izao iaraha-miaina izao ny fiainam-bahoaka. Raha mbola izao no mitohy 5 taona manaraka, inona marina fa ho potika tanteraka ity firenena ity. Raisitsika ohatra ihany koa ny resaka fampianarana. Nambara fa misy nanodikodina ny vatsim-pianarana ireo mpianatra ka atao ny digitalisation. Eritaona ty aoriny mbola eo ihany no eo, mbola korotana trangy no iainan'ireo mpianatra amin'io resaka vatsim-pianarana io. Petsaka no mitaraina fa mpianatra soamantsara nefa tsy ao anatin'ny lisitra misitraka ny vatsim-pianarana. Ireo lazaina fa nanodikodim-bola tsy hita hatramin'izao hoe iza no mpangalatra sy nitsetsitra ny vatsim-pianarana ireo mpianatra ireo. Teo ihany koa ny resaka hoe lafo loatra ny gaza ka hanokatra orinasa mpanamboatra etanola ny vadin'ilay filoham-pirenena. Napetraka ny vaty fototra mandraky ty androany bobongolo ilay vaty fototra napetraka tamin'ny fomba mandretriketrika. Ny fiainan'ny gasy ihany no fiainan'ny gasy ankehitriny. Ohatra no raisitsika ireny fa ny tiana olazaina de izao. Misy antony manokanao matoa sarotra ny fampiraharahany eo amin'ny fanjakana Rajoelina sy ny mpandrarahany solika io ankehitriny. Iza moa tsy mahafantatra fa fitondrana anjakan'ny aferany misy eto. Tombontsoan'ireo mpitondra ny tandrovony eto fa tsy tombontsom-bahoaka fa ny malagasy no mila mifoha amin'ny toromasony ka mila mandray andraikitra. Hoy matsy ny fanazavana hoe les initiatives pour l'émergence de Madagascar rehefa jeresy amin'ny saina tsy miangatra treto dia initiative pour l'émergence des mafieux. Jereo ny asana mafia na ao anatin'ny fitondrana na ty ivelan'ny fitondrana ataondreo ataotsy hoe oligarque dia hita fa miariary be zao le mafia fa le vahoaka mijaly. Corruption nataon'ny ministry ny fitsarana reny tamin'ireny volamena lasa tsokosoko reny, tamin'ireny volamena atao ministera natao nalainy reny
io ny hermady mpotena dia natao airline rendritrehetra eny dia endritry ny mafia reny tompoko. Marina mihitsy izay voalazan'izay. Fitondrana mafia no misy eto ankehitriny. Taiza tao anatin'ny 80 taona no nisy volamena ny vadika vy izany teto amintsika, raha tsy tamin'ity fitondrana ity. Tsy misy vokatra azo fa dia mijanona amin'ny hoe efa mandeha ny fanadiadiny. Mifamafao be ny resaka eo amin'io resaka vetsolika io ankehitriny. Iakatra sa tsy iakatra, iakatra fa ho atao ho zakan'ny vahoaka. Tsy mbola voavaly mazavatra eto ny fanontaniany hoe efa voaloha ve nitrosan'ireo mpandraraha solika eto amintsika ireo. Inona marina no tena olana amin'ity resaka vitsolika ity? Ny fiakarany any ivelany tokoa ve, sa vokatry ny olana eo amin'ny fanjakana malagasy ankehitriny sy ny mpandraraha noho tsy fandroavana trosa? Ny tiana olazaina dia izao: aza manaiky orebirebena amin'izao resaka fampandrina adrisa izany tsony, fa mila mifoa amin'ny torimaso ny vahoaka malagasy satria mpitondra tsy mahavaolana no sady mpanilika andraikitra ary tsy ahavaolana no mitondra antsika ankehitriny io. Aza manantena fandrosoana sy fivoarana amin'ny fiainana zany raha mbola io fitondrana rajoela io ihany. Efa nitondra teteza mita io fa ringana tao ny arikarena fahobe izay 700 ny dirany teo. Krizy ny fiainam-bahoaka, miverina fitondrana izy ankehitriny. Dia io fa miverina ary mihamafy noho ny tamin'ny teteza mita ny ainany gasy satria na ilay arikarena fahobe sy ilay fampandrosoana vitan'ny fitondrana maro karavalomanana izay naongana teo amin'ny fitondrana tsy vitan'ireo mpitondra ny fandimby rehetra taoriny taona 7 iny. Na imenomenona lave ito aza ny vahoaka rehefa tsy mandray andraikitra ka tsy manana fanapahan-kevitra matotra dia ho toy izao foana no eto. Ny lohany mihitsy no matsatso eto amintsika. Fahaizana straikefa no ilaina amin'ny tantana firenena fa tsy lohamboto ka izatakatry ny lohabe dia irosona ka efa voadona vao mitsireprepy mitady vaholana. Dia hoy ny mpanao politika hoe tokony jery kokoa ny apitso isika, ny lasa dia oka ombany lasa. Marina fa tsy tamin'ny rariny no naresorana ny président Ravalomanana teo amin'ny fitoerany fa engany zany ho fanotra ho jerevana ny ampitso. Be deaibe ny zavatra miandry antsika mamay ozy mantsy an'le raga niara-resaka tamiko teo amin'ny fahatongavana ny toedrara amin'izao fotoana zany. Marina mihitsy izay voalazan'izay. Lesona ho antsika rehetra ny fanesorana ilay naintantana sy nanatsara ny fiainam-bahoaka teo amin'ny fitondrana ny taona 7 ireny. Mila miverina eo am-pelatana ny tena mahay mitondra azy ny firenena fa tsy tokony avela anjakany ireo mpangoroka reny sy mitady afa-tsy ny tombotsoany ka ny vahoaka ihany no miamahantra fa izy ireo afaka mitsangatsangana sy mivoaka any ivelany. Fa ny vahoaka na ny hanina hoanina aza manahirana. Dia hoy ny fampanantenana ataon'ny filoha Karavalomanana amin'ny malagasy hoe tena fa tsy malakaniko hoanina nge le olona tsy mety tsy olona miteny azy hoe maizy nareo mitsitsy kiretsotsina mihitsy ny tsy misy ne tsitsina misy tsonony tsy misy tena foana ny any aposiny foana ny atokantranony namidiny dolo zay fananana kely eny iny mihitsy ny tsy misy olona tsy napozy zao hoe lasa mangataka ery ndana jereo le tonelina ambany diry fa mandalo feno tsy mihinan-kanina le olona ho vokatra ny ofisotrony lasantsio koa petrôly io azonareo sara an-tsaina ny tiako resana le any ambolany mihitsy sao zao le atokona mihitsy ny zadra resana eto. Aza mieritreritra nareo malagasy, aza manaritoky anareo ry malagasy fa hijanona zao fahoriny zao ho avy ny fotoana anana dolo ndray malagasy rehetra isakafo tsara dolo ndray malagasy tsisy manilika andraikitra zany eo raha 7 taona na 20 taona raha bendrina nanaovantsika andro asa rehetrarehetra eo vitatsika ka hoana ny tsy avitantsika ndray manalaka. Izay ilay fampanantenana azadiny fa mbola tao anatin'ny fahefana tanteraka izy no naongany izao fitondrana izao satria mihevitra fa mahavita lavitra kokoa noho ny vitany teo i Rajoelina izay nanongana azy. Aizitsika zao manahoana ny tsirony fiainam-pitondrany ny mpanongana ankehitriny. Mila manova io filoham-pirenena io ny malagasy raha te hiala sy te anakarera indray
ka amerina sy aloha indray ny lalana efa namboarina sy ny efa natao teto 12 taona lasa izao. Mpitondra tsy raharaha fiainam-bahoaka izany raha ity fitondranay ity satria efa notanisainy tamin'ny fampelezan-kevitra avokoa izao ianantsika izao fa vao maika olana be no misy ankehitriny fa ahoana marina. Ahoana marina